here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 no aoka anjaka sy ameno ny fiainana tsirairay avy mandritra ity fotoana ity. Asy hoe fa manatrika ianao ary porofoy famombana ihany koa ianao. Engany ho fenony herinao na ny tenako na ny olona rehetra ka ny fahefanao no hiasa ny ositra avy aminao no hanapaka tompo sy ameno ny tsirairay avy. Omeo an'ireto olona ireto ihany koa ny fahaizana mandray sy manatanteraka ny teny izay hotoriana aminy amin'ity androany ity. Ary raha misy mitaraina aminao, manan-javatra resahana aminao, manana ny ady hatrehany sy ny zavatra mahory ny fiainana, ianao ane no iaino fitarainany tompo angila tsofina aminy atateraka ny zavatra izay hotonono ny vavanenenao fa ny tena ilainay tompo dia ny famonjenao ny fanahy nyreto olona ireto ahatonga azy ireo ahazo fiainana mandrakizay. Porofoy aminay ary fa ianao ilay Andriamanitra tsara no momba anay no miasa aminay fa ny fanaratra rehetra netraketraka satana rehetra dia tsy anakery tsy anam-pahefana amin'ny anarana maherin'i Jesosy sanak'Andriamanitra lehibe. Fenoy ny fiantranao, fenoy ny famindramponao ary izao fotoana io izao ho anao mandrakizay ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Halleluja, amen. Inona tokoa ary fa dia mitantana ny zavatra izay ataontsika eto ary ilay Andriamanitra lehibe. Manasanao arak'izay ary tsy saina ny olona intsony fa hifantoka amin'ny fanarahana fotsiny izao fandarana izao ary ho anao izay vaovao iaho
dia azadiny fa isan'andro alatsinainy ka hatramin'ny zoma samy manomboka amin'ny 5 ora sy sasany maraina no anarahanao ity fandarana ity ary hoy zahay hoe aza tapaka intsony fa arao tsy tapaka isan'andro zany araka ny nambara teo ny fandarana dia ho fantatra ao anatin'izay hoe inona no porofon'ny fitiavan'Andriamanitra anao. Iny ary azadino ary fa amin'ny sabotsy ho avy izao mbola mitoy ihany koa ny fotoanantsika izay irahana manompo an'Andriamanitra, irahana mitady ny voninahiny, irahana mangataka ny heriny ary irahana ihany koa mampiseho ny fahatsarany sy ny fahagagany ary ny fahefahany ao amin'ny toerana izay ivavahantsika. Koa azadino ary manasantsika rehetra samy ho avy amin'ny 7 ora maraina dia na iza no mandre na avaiza dia ataovy izay atongavanao satria izay zany tsy miantso anao mba hoe ahita fahagagana, izay tsy miantso anao mba hoe andray ny fitahina, andray ny zavatra toy izao sy ny toy izao, fa ny zavatra tena iantsonainao dia ny hoe iantso an'Andriamanitra isika, iona amin'Andriamanitra isika ary ao anatin'izany no anehoantsika ny fanapahan-kevitra hoe indreto izahay mpanomponao tapa-kevitra sy vonina anaraka ny sitraponao sy anaraka ny teninao satria teo any amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany. Izay no antony lehibe indrindra sy voalohany indrindra tianay mba ameno ny fiainantsika rehetra ka anosika atsika ho avy ary amin'ny sabotsy. Andao aloha hiditra ao anatin'ny afatra izay tiana ampitaina sy hoentina isika amin'ity androany ity ary ao anatin'ity fandarana androany ity koa dia mbola isy resadresaka fijoroana vavolombelona ny fampiresahana tamin'ny namana iray izay natsiaro ny fiasan'Andriamanitra tao anatin'ny fanarahana ny famarinana amin'ny alalan'izao atao hoe vitao ny asan'ny famarinana izao. Ary ny zavatra rehetra izay entina eto moa dia entina anehoana ny voninahitry ny tompo ary entina anambarana ny fahamarinana fa tsy hoe fisehosehoana, tsy hoe firiariana sanatria engane tsy iseritreritra zany isika tsirairay avy. Amaky tenin'Andriamanitra ary aloha isika ary dia samy mandray baiboly fa misy zavatra tianay ampahafantarina anareo zany raha toka hoe ho avy ianao na anisan'ny mety mbola misalasala ianao ny mikasikasika an'ilay fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao. Ny dikan'izay moa zany dia zao somary mbola miandry kely fotsiny ny fampianarana fa tsy maintsy hitondra ny fampianarana io ihany zany zahay izay ampiavaka ny marina sy ny tsy marina, ny fahadiso-kevitra, ny tena izy sy ny fitaka mba hahafahantsika mametraka ny safiditsika amin'ny ho avy mandrakizay. Amaky tenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Jaona 4:9 aloha andininy 7:10 hatrany amin'ny andininy 5:10. Jaona 4:9 andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 10:10. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no amakitsika ny teny manao hoe fa raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana dia izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay ho reny dia holazainy avokoa. Ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Izy ankalaza ahy fa handray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Izay rehetra nanany iray dia ahy avokoa, koa izany no nilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka anambara izany aminareo. Ny antony nitondrana izao teny izao ary ho amintsika amin'ity androany ity dia izao: raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana tia ampahafantatra anao zany amin'ity androany ity hoe inona no asan'ny fanahy masina, na hoe inona no anton'ny fanahy masina na ny fisian'ny fanahy masina ao anatin'ny olona sy eto amin'izao tany izao. Matoa amin'ny teny mantsy hoe ao anatin'ny olona dia izao, be dia be zany ny olona tsisy fanahy masina ao anatiny. Nahoana moa? Satria Jesosy dia niteny mazava be mihitsy hoe raha tonga zany fanahin'ny fahamarinana zany hoy izy dia tsy azony zao tontolo zao ho raisina sady tsy hitany na fantany. Zany hoe natokana ho an'le olona efa an'Andriamanitra ny fanahy masina, ka izay no mahatonga amin'ny teny hoe misy olona manana ny fanahy masina, misy olona tsy manana ny fanahy masina. Ka toy izao ny zavatra mitranga, raha misy ny olona anankiray hitoerany fanahy masina
izay natao hoe manana ny fanahy masina. Misy kosa olona anankiray tandindomo ny fanahy masina, zany hoe eo ivelany mandrakariva ny fanahy masina fa tsy mbola tafiditra ao anatiny. De inona no asan'ireny fanahy masina ireny izay tokony ho fantaritsika hoe manaona sy manaona tokoa ny olona raha misy fanahy masina ao anatiny na lay eo ivelany ny fanahy masina. Ny tenin'Andriamanitra de zao: raha tonga ny fanahin'ny fahamarinana, zany hoe tamin'ny fotoana nanoratana na ny tenenan' Jesosy mbola tsy tonga le fanahin'ny fahamarinana na le fanahy masina. De izao nambaran'ny tompony efa hoe raha tonga izy de zao: izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Zany hoe ny zavatra voalohany indrindra tian'ny fanahy masina ataony ao anatin'ny olona anankiray izay toerany, na ho an'ny olona anankiray zay mbola tsy toerany fa le hoe eo ivelany, de ny tena fanirian'ny fanahy masina voalohany sy ny antony ahatongavan'ny fanahy masina voalohany de ny hitari-dalana ny olona ho amin'ny marina rehetra. Zany hoe raha misy zany olona anankiray na iza na ianao manokana afaka miteny hoe manana ny fanahy masina ianao, de tadidio tsara fa ny fanahy masina aloha tsy mitarika anao anao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa mitarika anao handeha araka ny fahamarinana, araka ny teny voambara hoe hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Miteny zany satria omaly isika nanaraka sombony zavatra niseho tamin'ny fotoam-pivavahana no tanterahana tamin'ny fotoana iray ny antsoinantsika tamin'ny 7 volana Oktobra. Dia nisy zany le asan'ny fanahy masina mahagaga, satria nieritreritry ny olona tsisy olona mahafantatra, ny fiainan'ny olona tsy misy olona mahafantatra, fa rehefa tonga tao amiko ny fanan'Andriamanitra de nahafantatra ny fiainana sy ny probleman'ny olona ary notononona ampabe-maso sy natsangana ampabe-maso. De tonga ary ny andro maromaro tao aorianan'iny nahatsapan'ny olona fa tena niasa tamin'le fanahy masina, de niala ny aretina tension, niala ny areti-po, niala ny aretina zavatra maro isan-karazany toy ny fahaseporana sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe zay zao de asan'ny fanahy masina zay nanaisitra le faharatsiana tao anatin'ny olona de ny aretina aloha, kanefa tsy mipetraka tamin'izay, fa iny fanahy masina iny zany zay nanasitrana an'le aretina de mitarika an'le olona ho amin'ny atao hoe marina. Ka isika zany zay nandray ny fahasitranana de zao nitadidio tsara: manana faniriana ao anatinao Andriamanitra de nitarika anao ho any amin'ny atao hoe marina rehetra. Ka raha isan'ny olona nandray an'izany ianao ka tonga ao anatinao ny famonjena, de zao manana fanapahan-kevitra anaiky ny fitarian'ny fanahy masina anaraka ny atao hoe marina. Zay ary no antony antsonantsika mba hizotra amin'izany lalan'ny fahamarinana zany satria voalazan'ny soratra masina fa tery sarotra ny lalana, vitsy ny mahita azy. De ianao zany isan'le olombitsy tian'Andriamanitra ahita io atao hoe lalan'ny fahamarinana io ka tongava ary amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ramaraina. Tadidio tsara fa reto voalaza ireto de samy efa nitranga tao anatin'ny fitombavaka idaoly sy tamin'ny fijoroana vavolombelona zay nentintsika, ary isa resadresaka ifanaovana amin'ny namana anankiray ato iaho ahafahantsika mijery taratra indray hoe ay tena misy zavatra lehibe tokoa vita ny fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray mba hatanteraka an'le fitarian'ny fanahy masina io an'le olona anaraka ny marina. Ka ny tanjona sy ny antony reny zavatra miseho reny zany de mba hanaporofon'Andriamanitra hoe marina ity lalana ity ary tokony anaraka izao lala zao ianao marina izao fanahy masina miasa aminao zao ary tokony anaraka ny fitariany ianao. Anisan'ny zany ho iaho hoe voambara tao zany hoe tsy teno azy izy fa zay ho reny no olazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Ity lay edivan'ny olona maro manambara ny zavatra ho avy, ary io no efa nampianariko teto indray andro fa tsoroko aminao fa tsy fantatry Satana. Zany hoe ny fanahin'ny Satana zany tsy afaka mamantatra ny zavatra ho avy ary za koa mitsotra tsy mahalala ny ao anatin'ny eritreritry ny olona ny fanahin'ny Satana, ka ny mpaminany anankiray raha tena avy amin'Andriamanitra de mahalala an'izany, mahafantatra an'izany, satria zay le fanahy masina zay hoe na ny zavatra ho avy ary de ambarany aminareo. Fa raha fanahin'ny Satana ny ao anatin'le olona na hoe faminaniana avy amin'ny fanahy ratsy
dia tsy mahalala an'izay ary zay no anton'ny fahadisoan'ny faminaniana rehetra hoe maminany ny olo anankiray hoe zao ny zavatra iseho dia tsy misy iny satria tsy fantatra tanana ny zavatra iseho na ny zavatra mbola ho avy. Zay ny tena marina zay. Ka ny fotoanantsika moa melasa fa dia zao ny tena marina zany dia zao hoe ny anton'ireny zavatra rehetra ireny sy ity zavatra ho aseho